Farimbona fandarana mivokariny ireo radio mivoiny fandriam-pahalemana eto Madagasikara na coalition des radios pour la consolidation de la paix à Madagascar. Farimbona ampifaliana indray mpiano ajaina no hitafana aminao amin'ity fandarana farimbona ity izay vokarina ao anatin'ny tetika PEV Madagasikara. Efa maro ianareo manaraka izao fandarana izao amin'ny alalan'ireo radio telopolo miara-miasa amin'ny coalition des radios. Tamin'ny fandarana teo aloha dia ry zareo avy ao amin'ny fiarahamonim-pirenena sy solotena amin'ny tandron'ny filaminana ny vahiny teto amin'ny fandarana. Ho amin'ny anio kosa indray dia ho resadresantsika ny mikasika ny anjara andraikitry ny asa fanaovan-gazety eo amin'ny fanamafisan'orona fandriam-pahalemana sy ny filaminana mandritra ny vanim-potoana amin'ny fifidianana. Vahindroa manandanja ny nasaina iresadresaka amintsika mikasika izany lohevitra izany. Tsy izany fa Andriamatoa Miara Solofo Arjona, sekretera jeneraly ny olonavitry ny mpanao gazety na ny ordre des journalistes, sy Andriamatoa Rufin Rakotomaharo, mpanao gazety sy mpapiofana. Ampifaliana no arabana sy andraisina anareo tonga eto amin'ny studio any coalition des radios. Ampifaliana ihany koa no iakaranay dia mankasitraka amin'ny fiantsoana. Nicolas Raouli Arseny eto amin'ny fanentanana sy Derika Rasoazanakolana eo amin'ny lafiny teknika. Ankoatran'ireto vahintsika ireo dia hoenotsika ihany koa ny hevitry ireo mpanao gazety sasatsasany mikasika ny lohahevitra. Manasanao ary anaraka amin'ny fandarana hatramin'ny farany. Ny tantara politika ny aina firenena dia maneho amintsika ny hery sy ny andraikitra ny tazomin'ny mpanao gazety tao anatin'ny krizy mifanesy teto Madagasikara. Rehefa miresaka asa fanaovan-gazety isika dia hoarina izy io amin'ilay fahefana fahefatra manana ny lanjany. Izany indrindra no resantsika eto. Andriamatoa Rufin Rakotomaharo, anao sy ny fifanarahana vaovao manodidina fifidianana indray ireo tompon'andraikitra misahana ny asa fanaovan-gazety. Hita nefa fa tamin'ireo fifidianana teo aloha dia efa nisy ilay sata mifeny andraikitry ny mpanao gazety manodidina amin'ny fifidianana izay napetraky ny CNI, ny SNU ary ny SACEM. Izy io amin'izao izay tsy hita na mpiarana azy. Fa nahoana sehatry ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara no tsy mahavita mandrakotra pahamarinana sy tsy ampiandanina amin'ny fifidianana. Inona no mety hoe sakana tsy ahavitanan'izay? Ombako manana ihany koa ny fiarabanina ny mpiaino izay nataony sekretera jeneraly ny olavitry ny mpanao gazety teo. Io ane isaky ny fifidianana dia misy foana ary io fifanarahana io dia karazana rafi-pitondratena sy rafi-tsaina eo amin'ny asa fanaovan-gazety entina mandrakotra indrindra io fifidianana io. Ary dia voalaza misy teboka maromaro ao anatin'io. Ny manahirana dia ahoana no tsy mahavita mandrakotra pahamarinana ny fifidianana ny mpanao gazety mazava loatra, afaka mizara roa mazava tsara ny mpanao gazety raha eto Madagasikara. Misy ny mpanao gazety mpanjakana. Ny mpanao gazety mpanjakana moa dia ny radio Madagasikara, ny televizion pirenena zany reo dia an'ny fanjakana reo, ary dia ny mpiasa ao dia mpiasa mpanjakana, ary ny fanjakana ny manome ny lasitsaina entina mikirakira ny vaovao ao anatin'io hainao manjery mpanjakana io. Eo amin'ny sehitry ny tsy miankina kosa dia mazava loatra fa samy manana firehany ny tompon'ireo hainao manjery ka mety miandany na tsy miandany amina kandida. Misy ny efa mandrangaranga fa miandany amin'ny kandida toy izao na toy izatsy ary dia inony azy no voiziny varotany iny kandida iny mba hahazahoana vato any amin'ny fifidianana. Fa na izany na tsy zany na eo aza zay tsindriny ny fironany ny tompona hainao manjery any amina firena politika na kandida anankiray mandritro izao fifidianana izao, dia mazava loatra fa misy ilay teboka masina zay tsy azony mpanao gazety alana dia ny manome vaovao marina ary ara-potoana ho an'ny mpiaino ary vita recoupement na voamarina amin'ny loharam-baovao samihafa zany vaovao tokony omeny izany, ka dia izay no tokony omena aloha ary zay no andrasan'ny mpiaino na ny mpijery ny televizion amin'ireo mpanao gazety mba azahoany mametraka tsara ny safidiny hoe amin'ny zatsy na amin'ny zato kandida zao no tadiavin'ny zareo. Na izany na tsy zany anefa
dia azo lazaina fa ny asa fanaovan-gazety rehefa mamoaka vaovao izy re tompoko tsy misy fihetse-po tokony isy ao aminy fa de manao ny asany amin'ny mahamatianina azy izany asa fanaovan-gazety izany. Andriamato miara Silofo Arjona, araka izay volazana namana teo izay aminao, inavy no mety hoe antony teraka ny lesoka tany aloha. Ny hoe nanomboka taizany nisy ilay lesoka tsy misy daty mazava satria raha ny vanim-potoana nijerentsika teto Madagasikara dia nalalaka ny asa fanaovan-gazety teto Madagasikara dia nikatona tanteraka tao anatin'ny Repoblika faharoa dia nisokatra izy avy eo izay fisokafan'izay dia miverina mianatra zany satria na ny fianarana asa fanaovan-gazety raha dia tsy nisy teto Madagasikara fa nikatona izay vao niverina nisokatra indray teny amin'ny Université Antananarivo dia izay fidirana tsikelikely izay dingana zay. Izay dingana zay miandro fotoana ny fahafahana hoe miverina amin'ilay tena asa fanaovan-gazety. Amin'izao vanim-potoana izao nefa raha ny zavatra misy atao hoe ny tahirikevitra sy ny fahafahana mampiasa ny teknôlôjia dia tokony hiazakazaka kosa izay fianarana makany amin'ny tsaratsara kokoa izay satria afaka mampita amin'ny zavatra ataony ny hafa ihany koa isika eto Madagasikara fa tsy hoe andeha dingana tsikelikely fa afaka manao dingan-davitra ihany koa tsika ao anatin'ilay fanatsarana ny asa fanaovan-gazety. Ny tsy fahampian'ny fahalalana nanampanao gazety ve mety hoe mitondra anjara andraikitra tao anatin'ny fisian'ny krizy? Ny tsy fahampian'ny fahaizan'ny mpanao gazety za tsy miteny hoe tsy ampy fa ataontsika hoe tsy tafiditra loatra ao anatin'ilay ataontsika hoe kolotsainy hoe mampilamina ny mpanao gazety. Misy aloha amin'ny lafiny ray izy mampiteraka krizy fa raha amin'ny ankapobeny tsy tokony hampiteraka krizy ny mpanao gazety na mitsikera na tsy mitsikera zay zava-tsy mety eto amin'ny firenena na zay zava-tsy mety mamoa fady ataony ny mpitondra fa mampieritreritra mampandiny tena ny mpiaino ny mpandray ny vaovao ny mpanao gazety ary dia amin'izay rehefa tsy lefitry ny olona intsony zay fitanisana ny rehetrarehetra ohatra ny resaka kolokolo ny resaka vindicte populaire na ny fitsaram-bahoaka ny resaka fanodikodona ny volam-panjakana dia rehefa leo ny vahoaka dia mitrotra izy fa tsy ny mpanao gazety akory no mampitrotra ny olona fa ny vaovao azo ny avy amin'ny mpanao gazety no mahatonga izany rehetra zany ary zay ny ilazako teo hoe tsy misy fihetse-po ny mikasika ny famoahana vaovao tsy ny fandrakofana ny tsingerim-pifidianana mihitsy no mahatonga ny krizy eto Madagasikara fa arakaraka ny iantefan'ny vaovao ny mpanao gazety arakaraka ny toetsainy ny mpanao politika tsirairay avy no mahatonga ny krizy na tsy mahatonga ny krizy na izany aza nefa misy kosa lafiny anankiray zay ny sehitry ny asa fanaovan-gazety mihitsy no mampiteraka n'ilay krizy ary zay maharatsy an'ity lelantsika ity ry mpanao gazety namana ny lelany zavatra faran'izay kely indrindra nefa ny teny avoakan'io lela io mandratra mamono mamelona ary zay no tsara eritreretana hoe avadio impito reny lele vao miteny fa sao de tsika no lasa le vanjana afikasika kely iny amin'le vaovao avoaka na amin'ny fandaharana ataontsika mandrehitra ny tontolo politika na ny tontolo ny fiarahamonina de manimba zavatra be dia be. Alaviro ny tsao amagnino ny zavatra genao agao ny vaovao marina ao an-tranokala alerte PEV Madagasikara. Mbola manaraka hatrany fandarana Farimbona ianao amin'izao fotoana izao avy amin'ny alalan'ireo radio telopolo miara-miasa amin'ny coalition des radios. Ny lohahevitra afakafantsika amin'ity fandaharana ity moa dia ny andraikitry ny asa fanaovan-gazety eo amin'ny fanamafisan'orina fandriampahalemana sy ny filaminana mandritra ny vanim-potoana amin'ny fifidianana. Va indrono nasaina mba hiresadresaka amintsika ny amin'izany lohahevitra izany. Andriamato ireo fiarakoto maro, mpanao gazety sy mpampiofana, Andriamato miara Silofo Arjona, sekretera jeneraly ny olavitra ny mpanao gazety na ny ordre des journalistes. Ity tapany faharoa ity dia iopanandrindra ny amin'ireo endrika herisetra hita eo amin'ny asa fanaovan-gazety. Mialoana indraisandreo vahintsika amin'ny fitenenana dia andeha horenesintsika ny fanehoan-kevitra ireo mpanao gazety sasatsasany mikasika ny lohahevitra. Afaka faritanao ve ireo endrika herisetra hita eo amin'ny lafin'ny fanaovan-gazety mandritra ny vanim-potoana amin'ny fifidianana? Mety maromaro ny endrika isehoan'ny herisetra. Ohatra zegny avy amin'ireo mpanaradia mpagnano politika na koa ireo olo ifidiana io ara.
ohatra amin'izegny ny teny mandratra na mandeha amin'ny tena mivantana zegny na miantefa amin'ny orinasa iasantena ary mety afara amin'ny fikasihan-tagnana ary izegny raha ohatra ka mihamafana ny toe-draharaha mety afara amin'ny fandrobatana materiel ampelatagnan-tegna regny. Fa possible koa baka amin'ny mpampiasa satria iarahantsika maefa orinasa fanaovan-gazety a Madagasikara eto maro amin'ireo igny ampelatagnan'ny mpagnano politika na koa zegny le mpagnano politika mi-injecté vola agnaty ao de managna mot à dire amin'ilay orinasa. Ke possible amin'izay iarahan-tery le mpagnano gazety ivolagna raha zay tsy anagnany preuve na koa tsy mifagnaraka amin'ny etikiny na conscience ny fatireny mpampiasany izy ivolagna le raha. Endrika maro no mety hoe isehoan'ny herisetra amin'ny alalan'ny fampitana ireo vaovao amin'izao vanim-potoana ny fifidianana izao. Raha tsy ilaza fa tsy ny hoe fandefasana ireo vaovao mitondra ary mirona makany amin'ny fahatongavany adiboky dia mety hitondra amin'izay herisetra izay, fa ankoatran'izay ihany koa ny fivoizana ny vaovao amin'ny alalan'ny fandrangitana ataony ireo mpanao politika izay miezaka ny manao ny paikady rehetra ratsina ny hafa ohatra mba akanina ihany koa ny fonony mpifidy sy ny olom-pirenena ao anatin'izay rehetra izay. Isika malagasy izay ambaratrany koa hoe olo fo ka hain'ny mpanao politika izay milalao ny resaka fihetsepo izay ka mila mitandrina ny mpanao gazety ao anatin'izay famoahana ny vaovao momba ireny. Ny azo amaritana ny herisetra hita amin'ny lafiny fanaovan-gazety mandritra ny vanim-potoana ny fifidianana dia ny herisetra amin'ny fifidianana ny mpanao gazety na hoe fizarana vola na tambiny amin'ny asa fanaovan-gazety. Eo ihany koa ny fanorena akolaka ny mpanao gazety amin'ny famoahany hevitra, zany hoe ny mpanao politika no mibaiko ny mpanao gazety zany amin'ny teny havoakany, ary rehefa ohatra zao misy karazana vaovao avoaka de faritandreo hoe ity no avoaka fa ity aza avoaka. Tahatakan'izay ny famaritana amin'ny ankapobeny ny zava-misy eo amin'ny asa fanaovan-gazety zany mandritra ny vanim-potoana ny fifidianana. Eo ihany koa ny karazana onjam-peo sasany izay hita manao politika zany de amin'ny lafiny hoe famohan-kevitra zany dia tsy afaka mampita vaovao momba an'izay ny mpanao gazety na raha misy ny fahalianana ny hanomezam-baovao ho an'ireo mpanjifa. Zany hoe ny mpanjifa zany liam-baovao, fa ny mpanao gazety le ohatra ka sa manao politika ny onjam-peo raika de tsy afaka mamoaka ny vaovao politika na raha hoe ilain'ny olom-pirenena izay miteno anazy izay vaovao eo amin'ny lafiny fanaovan-gazety zay indrindra amin'ny vanim-potoana ny fifidianana. Misy karazany telo aloha ny herisetra. Eo ilay antsoina hoe herisetra ara-batana, ohatra ao anatin'izany ny fifampikasihan-tanana, eo ihany koa ny daroka. Ny faharoa dia ilay hoe herisetra ara-moraly, misy eo amin'ny alalan'ny fomba fiteny sy ny fihetsika. Ohatra, misy resaka fanompana ao anatiny, misy resaka fanaratsiana ao anatiny, misy resaka fanerenan-kolaka ao anatiny, misy resaka fanilikiliana, misy resaka fandrahonana, misy resaka fiantsina na fandrangitana mihitsy aza. Ary ilay fahatelo farany dia herisetra ara-drafitra izay mitranga amina endrika fandikan-dalàna maro isan-karazany. Ireo karazana herisetra telo ireo zany dia mety hita eo anivon'ny lafin'ny fanaovan-gazety mandritra ny vanim-potoana ny fifidianana, na io mialohan'ny fifidianana, na io mandritrany, na io aorinany fifidianana. Tsy hoe akory hoe tafiditra ao anatin'ny asan'ny mpanao gazety ny mivoy vaovao na hoe manao fandaharana hiteraka herisetra ara-moraly sy ny sisa, fa kosa no ny antony maro samihafa zany dia mety hitrangana herisetra eny anivon'ireny haino vaky jery reny. Ohatra ao anatin'izany zao hoe ny tompon'ilay orinasa mihitsy eny efa manana ny loko politikany, ary ny vaovao sy ny fandaharana zay mahasoso azy no tsy maintsy tiany alefa ao anatin'ny orinasany. Ka zay zavatra zay ohatra ny maniry ankolaka ny mpanao gazety zay miasa ao hitanila, zay hoe hiteraka fitandilana, hiteraka fiandanina amin'ilay lehibeny, amin'ilay patron. Tsy afa manoatra zany ilay mpanao gazety, ka eo zany no mety hitsofony ilay herisetra amin'ireny haino vaky jery reny.
eo ihany koa lay resaka hoe misy an'le hoe toedra raha mifono disadisa na le hoe foyer de tension zay raha tsy voasoroka mialoha dia miafara amin'ny resaka herisetra ihany koa na hoe violence zay zavatra zay. Azo tenaina ve hoe mbola hiatsara ny asa fanaovan-gazety amin'izao vanim-potoana izao? Azo antenaina ka azo antenaina ny mbola ho fiatsarany izay asa fanaovan-gazety izay fa atongavana amin'izay dia mila mitondra ny anjara brikiny ny tsirairay ao anatin'izany. Eo aloha ny mpanao gazety izay mpisehatra voalohany ao anatin'ny asa fanaovan-gazety, avy amin'izy ireo no mila mitondra ny anjara briky betsaka ao anatin'izay. Akoatra ny mpanao gazety eo ihany koa ny tompon'andraikitra avy amin'ireo haino manjery maro samihafa manana ny anjara toerany ihany koa, satria ny haino manjery tsirairay dia samy manana ny lalanjotra hitondrany ny vaovao na ilay antsoina hoe moa hoe ligne editorial, ary tsy diso anjara ao anatin'izany ny tompon'ny haino amanjery. Ka akoatra ireo ny mpanome vaovao ihany koa dia manana ny anjara toerany ao anatin' izay fanatsarana ny asa fanaovan-gazety ao anatin'izao vanim-potoana ny fifidianana izao. Ny azo tinaina fa hoe fa nahia tsara ve ny asa fanaovan-gazety amin'izao fotoana izao, amin'ny vanim-potoana izao, tena vana azo hatsaraina ny asa fanaovan-gazety le ohatra ka omena fiofagnana mialoha mandritra ireo mpanao gazety reo agnatin'ny vanim-potoana ny fifidianana indrindraindrindra mba tsy hivaogna amin'ny lohahevitra zay tokony ho fantatsy ny olo-pirenena. Io fiofagnana monko zany matetika hoe nahoana no fiofagnana fanagnana ve ilaina hiany no famiregnana n'izay karazana fiofagnana zay ho an'ny mpanao gazety mba hitambeliny aminazy ny fahaiza manaony, satria eo ihany koa ny fanakalozana eo amin'ny samy mpanao gazety mba hialana mety ho fandrika na mety ho olagna amin'izay lalàna mifehiny amin'ny lafin'ny fifidianana izay mialoha na mandritra n'izay vanim-potoana ny fifidianana izay. Azo atao tsara zany ny hagnatsara ny asa fanaovan-gazety re ohatra koa ka malalaka amin'ny filazany ny vaovao avoaka amin'ny onjam-peo ny mpanao gazety. Amina zany hitako hoe vana azo asaraina somatsara ny asa fanaovan-gazety amin'izao vanim-potoana ny fifidianana izao, le ohatra ka hain'ireo mpanao politika ny mampitovy lainta ny hainao manjery iray manontolo lefa misy ny fanehoan-kevitra zay ataony, ary koa hagnomelanja ny fahaiza manao ny mpanao gazety amin'ny fandrafetana ny vaovao, fa indrindraindrindra hainy mpanjifa na ny mpiteny ihany koa ny mamarisa ny atao hoe politika. Za aloha mino fa mbola hiatsara ary azo atsaraina izy io ny antony de zao am'izao fotoana zao ny efa misy an'ireo hoe mpanao gazety zay mahatsapa andraikitra manoloana ny disadisa ohatra zay le antikako an'le hoe journaliste sensible au conflit, nofanina manokana reny mpanao gazety reny ary efa manana fomba fiasany amin'ny fisorohana an'izay resaka hoe endrika disadisa zay ka mba tsy hahatongavana any amin'le herisetra, karazana herisetra zay nitanosaiko teoria aloha teoria. De akoatran'izay efa misy ihany koa zao ny fikambanana maro isan-karazany, anisan'izany ny reo vondry ny onjam-peo zay mandala ny fandriam-pahalemana eto Madagasikara na hoe coalition des radios pour la consolidation de la paix à Madagasikara, efa misy zany. Ka ny fanamafisanorina ny karazana sehatra ohatran'ireny zany dia inoko fa hanatsara ny asa fanaovan-gazety amin'izao vanim-potoana zao, satria reny zany manana fomba fiasa mihitsy zany reny amin'ny mahampandala ny fandriam-pahalemana azy zay dia efa manana fomba fiasany izy reny ary efa nofanina amin'izany izy reny. Ka raha ampiroboroboina zany ny zavatra ohatran'ireny, hamafisina ny zavatra ohatran'ireny, mino fa mihatsara ny asa fanaovan-gazety. Mitsikirany fitongilanana eo amin'ny fanohanana ny akamaroan'ny mpanao gazety ary matetika dia misy tsindry mahazo ny anao manjery. Ahoana ary no atokisana vaovao omen'izy ireo raha ohatra izay no mitranga? Zany hoe asainao mipetraka eo amin'ny toeran'ny olo-pirenena tsotra amin'izay fotoan'izay dia za tena miantso ny olo-pirenena hoe tsy izy rehetra avoaka ny mpanao gazety dia marina avokoa.
eto Madagasikara ho an'ny eto amin'ireny vohatra moa anaovantsika ny zo resadresaka zao mety hiparitaka amin'ny toerana maro manerana ny Madagasikara mantsika fa eto Antananarivo tsika manao ny fakanany feo ny zavatra tsara marihana dia hoe tsara ho an'ny olom-pirenena no mihaino avokoa nireo karazana hainao manjery misy dia mandanjalanja zany tsika amin'izay fotoan'izay. Izay ihany no lalana iray fa tsy hoe izay tenenin'ny mpanao gazety olombelona tahaka atsika ihany io ary tao eo amin'ny tapany voalohany resantsika teo dia tenentsika fa manana klema ilay sehatra amin'izao fotoan'izao ka mandra-pahatonga any amin'ilay hoe mahamatianina tanteraka an'ilay mpisehatra dia tsara isika olom-pirenena no mailo amin'ny zavatra raisitsika hoe raha ity hainao manjery ity dia tahaka ny ahoana ny fironana misy azy dia tahaka ny ahoana ny filaza n'ilay mpifaninana aminy fa tsy raha miteny izy fotsy dia manaiky tsika fa fotsy, raha miteny izy fotsy dia andrasantsika ilay ataontsika hoe fanohanan-kevitra ny amin'izay fotoan'izay inona ny ilazany fa fotsy io na mainty inona ny ilazany fa mainty io. Ny olom-pirenena ihany koa zany marina fa hoe ny hainao manjery dia mitaiza ka raha ilay tokony hitaiza raha no mitarika amin'ny ratsy dia tena manahirana izay fa hoe itsika olom-pirenena ihany koa dia miezaka samy olom-pirenena mifampiresaka mifampizara ary mifampidinidinika zany amin'izay fotoan'izay zao ny henoko tao amin'ny radio zao ny vakiako tamin'ny gazety zao ny hitako tamin'ny televiziona zao dia ahafahana mandanjalanja ihany koa zany hoe ny asan'ny gazety eo fa mitaky andraikitra amin'ny olom-pirenena ihany koa zay ifampidinika indrindra moa raha mahafantatra mpanao gazety tsika dia tsara mifampidinika amin'izy ireny. Ilaina ve ny famerenana indray ny fandinihana ilay sata amin'ny fampielezam-baovao mandritra ny vanim-potoana ny fifidianana? Ny ilaina sy tsy ilaina tsy ihany mety hitondrana azy satria ny tsisy zavatra tsy ilaina eto amintsika. Zavatra eto amintsika zany ao anatin'izay mbola tsika ao anatin'ny fananganana foana hatramin'izao dia ny manamafiorina zany ilaina foana. Fa raha hanao zavatra vaovao be isika dia ataoko hoe fotoana very zay. Fa raha iny fotsiny vitantsika tena mampiatra azy dia efa tsara zay. Zany hoe mety hoe fanamafisana zany famerenana fampatsiahivana dia fa miaraka daholo ireo mpisehatra. Le ataontsika hoe tena rafitra zany zay mpisehatra teneniko zay fa tsy olona tsy olombelona fa le rafitra ampidirina daholo le rafitra ary miaraka mampafantatra indray ho an'ilay mpanao gazety misehatra amin'ilay famokarana ny vaovao fa ny hoe hanao zavatra vaovao fa nefa ao anatin'izay fampahafantaran'izay nefa raha misy ireo mpisehatra ireo nahita natsikaritra lesoko ao anatin'ny votiatony dia ataoko hoe tsy olana ny manisy an'izay fa ny olana eto amintsika io sao ny fikitihana n'iny indray koa no lasa hoitarina avy eo hoe tedavina fa tsara ny mampafantatra fa ny tanjona dia ampilamina ny fizotran'ilay fifidianana ka ny mpanao gazety dia tena afaka manampy ny olom-pirenena handray ny fanapahan-kevitra tsara indrindra isian'ilay fiarahamonina mirindra fa tsy hoe mpanao gazety dia hanabado ny olom-pirenena indray ka hoe ho isan'ilay manipulation fotsiny zany natao mandritra ny fifidianana. Petsy vaovao eo amin'ny tantaran'ny firenena indray no kekentsika malagasy afaka fotoana fohy satria hiatrika fifidianana isika. Izao ianao isika andeha hiara entana mpanjaka fifidianana milamina lavitra ny fiantsiana maro samihafa. Isika rehetra miaraka mizotra ao anatin'ny fifanajana sy ny fitandrona ny soatoavana malagasy satria izany no antoko ny fampandrosoana lova-injafy ho amin'ny Madagasikara. Izay manam-panahy tsy fihavanana. Malagasy mihavana, vahoaka milamina, firenena mandroso. Alaviro ny tsao, amarino ny zavatra renao. Arao ny vaovao marina ao an-tranokala, alerte PEV Madagasikara. Mitetika asa PEV Madagasikara dia tohanan'ny ICSP sy ny vondrona Europeana. Mpiara-miasa, Ekesa Madagasikara, Coalition des radios, KMF Cnoé, Liberty 32, AU Projet. Mbola manaraka hatrany fandarana Farimbona ianao amin'izao fotoan'izao. Ny vahintsika moa dia Andriamatoa Miarasy Lofoarjona, sekretera jeneralin'ny olavitra ny mpanao gazety na ny ordre des journalistes. Eo ihany koa Andriamatoa Rofera-Kotomaro, mpanao gazety sy mpampiofana. Araka ny fandarana teo aloha dia tsapa fa andraikitry ny rehetra ny fanamafisan'orina ny fandriampahalemana. Ny mpanao gazety dia anisan'ireo mpisehatra ao anatin'izay fanamafisana ny fandriampahalemana izay tsapa fa tena marevy tokoa eto Madagasikara. Andriamatoa Miarasy Lofoarjona
miteny foana sika teo hoe mpanao gazety kanefa ao ambadiky reny fanoratandreny a dia misy ny mpamoaka ny lahatsoratra. Afaka lazainao ve hoe izavy izy ireo a ary inona avy ireo lalàna mifehy ny asa fanaovan-gazety? Ny voalohany a ny tompona andraikitra tena tsy afaka miala aloha dia ny mpanao gazety. Eo ambonin'ny mpanao gazety dia misy an'ilay ataontsika hoe rédaction, ny équipe de rédaction, satria ny mpanao gazety mialohan'ny andehanana mitady vaovao dia misy fivoriana iarahana hoe inona ny karazam-baovao tokony ho vokarintsika amin'ity androany ity. Dia io fivoriana io no anisan'ny tompona andraikitra voalohany satria izay tapaka ao no mibaiko an'ilay mpanao gazety andeha zany hikaroka vaovao mahakasika an'ity momba an'ity zavatra iray ity. Rehefa tonga ao ilay avy andeha teny an-kianja ilay mpanao gazety dia mipetraka ihany koa ny ataontsika hoe ny lehibehan'ny fanoratana sy ny tonian'ny famoahana. Lehibehan'ny fanoratana dia mijery hoe voahaja ve ny fitsipika sy ny zavatra nitapahana nandritra n'ilay conférence de rédaction. Voahaja ve izay zavatra rehetrarehetra zay, zao no nangatahana taminao, hita ve zay, voahaja ve le fitsipiky ny asa fanaovan-gazety le hoe inona avy ny zavatra tokony hita ao anatin'izay vokatry ny mpanao gazety zay. Rehefa tonga iny dia mandalo amin'ny directeur de publication io le votoatiny azo avoaka sa tsy azo avoaka. Izay raha ny tokony ho izy ny fizotrany hoe iny fa tonga any amin'ny pied ny mpamaka ny mpijery ny vokatry ny asa fanaovan-gazety. Fa ao ambony ao ihany koa dia misy lay tompony gazety mety hiteny, mety afa-jatsy miteny hoe iza na iza fa mety hiteny hoe ajanony rangahy io. Tsy fanjakana no resahako eto fa na ny sehatra tsy miakina raha dia manao an'izany. Io tompony gazety sehatra tsy miakina io rehefa manelingelina anazy koa dia teneny hoe tsy mahazo manao an'io ianao. Fa tsy ny fanjakana riry ihany satria eto amintsika mantsy matetika dia lazaintsika ny fanjakana riry ihany manao an'izay fa sehatra tsy miakina koa dia anisany mpanao an'izay manelingelina azy dia tsy mahazo atao. Dia izay zany no tena hoe anisan'ny tompona andraikitra hoe ilay mpanoratra n'ilay vokatra na natotosan'ilay vokatra dia misy an'ilay rédacteur en chef sy ny directeur de publication sy ny tompony, ireo mananteny ambara amin'ny vokatry ny voaka. Fa avy eo amin'izay ny mifehy ny mpanao gazety aloha dia ny feo ny fieritreretina na fitsipika mifehy ny asa fanaovan-gazety hoe ilay vokatra ataoko ity ve dia mijery ny tombontsoa iombonany sa mijery ny tombontsoan'olon-tokana. Dia eo ihany koa ilay mpanao gazety afaka miteny tsy anao an'ity fa jereko ity amin'ny matombontsoa iombonana iraisana azy, zay vao ataoko satria manana an'izay asa zay ihany koa ny mpanao gazety. Eo ihany koa ilay hoe le mpanao gazety ny feo ny fieritreretana mibaiko azy anankirotany ity na andamina dia mety tsy avoakako amin'izao aloha ity satria misy fanampim-baovao tokony mbola ho karohako zay vao mety aplamina ity fa raha amin'ny endran'izao dia mijanona ity. Izay zavatra rehetrarehetra zay no ataontsika hoe mandrafitra n'io zavatra io ka tonga any am-pieno. Ankoatran'izay ihany koa moa mety manakana ny fivoahana lahatsoratra anankiray dia hoe lahatsoratra an-gazety iray na mampirisika ny famoahana azy dia le mpanohana ny eo amin'ny dokam-barotra io. Afaka lazainao hoe inona le lalàna mifehy ny asa fanaovan-gazety? Ny lalàna alohan'ny andehanantsika ary amin'ny faratapony izay lalàna mifehy ny asa fanaovan-gazety dia ilay code de la communication médiatisée izay efa promulgué io fa tsy mbola mipetraka ny décret d'application. Io no mifehy antsika. Io mifehy ny tontolon'ny serasera izay sehatra iray ao anatin'izay serasera izay ny asa fanaovan-gazety. Eo ambanin'io dia misy an'ilay ataontsika hoe code d'éthique et déontologie izay mifehy an'ilay asa fotsiny, inona ny fotom-pisaina na inona ny zavatra tokony atao tsy atao ao anatin'ilay asa. Izy io nisy réactualisation tamin'ny taona 2024 fa mbola tsy nivoaka ilay version finale izay tokony ho ny orinasa an-gazety ao anatin'ny sampana mpamokatra vaovao dia tokony manao appropriation, zany hoe maka an'io tena hoe fitsipika fiainan'ilay équipe de rédaction. Dia ny farany kely indrindra dia ilay fahalalana manao gazety, tsy izay mahay miteny, tsy izay tsara feo, tsy izay bevava dia mpanao gazety avokoa. Fa mialoha ny idiranao amin'ilay asa fanaovan-gazety dia misy ny fitsipiky ny fanoratana sy ny famokarana dia iny fitsipika kely indrindra. Andriamatoa ireo fiarakoto maharo misy ilay fitsipika na lalàna mifehy ny fahalalana maneho hevitra amin'ny asa fanaovan-gazety izay maneho amin'ny ankapobeny ny fanenjehana amin'ny mpanao gazety. Moa ve tsy natao hery famoretana ho an'izy ireo izany? Code de la communication médiatisée zay moa le izy zay. Ny lazako an'io aloha dia azo lazaina fa misy ampahany tena niova be dia be ary misy ampahany manafoana ny fanagadrana ny sehetry ny asa fanaovan-gazety
zany code de la communication médiatisé izany na izany na tsy zany nefa ny famoretana ny mpanao gazety dia tsy de hita firy intsony ao anatin'izay code de la communication médiatisé zay saingy azo lazay no famoretana ihany ny lamandy na ny onitra angatahana ao anatin'izany code de la communication zany satria ambonimbony ihany izy ireo antapitrisany sasany ary izay le antapitrisan'izay mety mitarika tanteraka any amin'ny fikatonan''lay orinasa antserasera raha toka ratsy ny vesatra mahazo ilay orinasa tserasera zany midikany aloha zany le code de la communication de tsy natao mihitsy raha iza manokany hamoretana ny mpanao gazety fa natao kosa handrindrana amin'ny lafiny araky ny lalàna sy ny tinadiny ny fiarahamonina ary ny mpisehatra amin'ny asa fanaovan-gazety dia tsy de tena famoretana loatra le izy fa fandrindrana metimety kokoa tsaratsara kokoa hoany amin'ny mahamatianina tokoa zany hoe velotena ny mpisehatra eo anatin'ny asa fanaovan-gazety no tena tadiavina ao anatin'io lalàna vaovao mifehan'ny asa fanaovan-gazety io na izany na tsy zany nefa toy ny lalàna rehetra misy ny mankasitraka misy ny tsy mankasitraka ary dia anisany mbo tsy mankasitraka koa hoe naninona moa ny loi sur la cybercriminalité no tsy mba nampidirina tao anatin'ity code de la communication médiatisé ity fa natokana dia lasa hafahafa be rehefa tsy tratra ato amin'ny code de la communication médiatisé zany ianao dia lasa mety ho tratra n'lay loi sur la cybercriminalité kanefa le code de la communication médiatisé vaovao de miresaka tsara tokoa ny karazana support na contenant toile zany ny internet ny blog ny rehetrarehetra reny rehetrarehetra ny Facebook ninona voalaza ao anatin'io ko maninona no atokana any amin'ny zavatra hafa io lalàna io fa maninona raha tonga de nampidirina atao anatin'lay code de la communication médiatisé zany dia lesoka tokony arenina ary raha toka ilaina ny fanitsina n'le code de la communication médiatisé dia alomba ampidirina ao anatin'io code io ity loi sur la cybercriminalité ity ary rehefa tafiditra ao io dia miatsara ny asa ny fiserana eo anivon'ny asa fanaovan-gazety ny akoatra izay ny fanenjehana ny mpanao gazety dia azo lazaina fa ho maivamaivana kokoa raha toka voatandrina tsara io code de la communication médiatisé io ny décret d'application sy ny rehetrarehetra zany mety mandany fotoana ny miandry an'izany fa ambara-pivoaka zany décret d'application zany dia tokony ho hainy ny mpanao gazety fa ny fiarovana tsara indrindra ho azy de tsy misy afa-tsy ny fanajana ny mpanjifa ny vaovao avoaka de ny fanajana ny etika sy ny déontologie. Misy afatra tianao ampitaina ho an'ireo mpanao gazety namana sy ny olom-pirenena ve? Isika mpanao gazety tokony ife ny antsona hoe processus électoral na ny tsingery-pifidianana ny ao arin'ny fifidianana de itsika mpanao gazety no tomponantoka amin'ny vaovao avoakatsika raha to ka misy ny antsona hoe crise post-électorale satria avy amin'ny zavatra ataotsika no mety mampiteraka izay araka ny voalazako teo hoe tsika ave no afokasika andoro ny ala ray manontolo raha to ka tsy mitandrinatsika fa aleo sika mba ho mpanao gazety olom-pirenena tompona andraikitra amin'izay zavatra avoakatsika mba tsy hiteraka krizy eto amin'ny firenena indray satria fifidianana CST tao ne hatramin'ny taona 2020 dia saiky niteraka crise post-électorale foana ary zany manana anjara andraikitra lehibe ao anatin'izany ny sehetry ny fanaovan-gazety ka mila mitandrina isika mila manapirofo mahamatianina atsika eo mpikirakirana sy ny famoahana ny vaovao rehetra. Afatra angamba de ty hoe aza manaiky atao fitaovana isika mpanao gazety satria nalany raha ilay olona toanantsika raha-pitso aza mieritreritra fa de ianao de ho mpiara-miasa kaiky aminy eo nefa raha ratsy ny zavatra hoentiny eo
dia fitadidin'ny olom-pirenena fa ianao anisan'ny nanosika an'iny olona iny. Dia izay zany aza manaiky atao fitaovana fa indrindra amin'ny vanim-potoana misy ny firenena tahaka izao dia fotoana tena hanehoantsika mpanao gazety hoe manana andraikitra lehibe isika ka araka ny teneninao teo dia anao tena hoe inona ny farafahakeliny mifehan'le asa fanao gazety, inona ny anjara asa andrasan'ny fiarahamonina amin'ny mpanao gazety. Dia izay atao isika mpanao gazety dia tadidio fa isika no manitsy ny zavatra tsy mety, izany hoe mitady an'ilay tsy mety dia manitsy izany, mamesehatra ny olom-pirenena na ny mpanao politika na ny mpandraharaha na ny olom-pirenena tsotra na ny mpiasa-panjakana manome fitenenana azy. Ka za iny niverenako hoe tsy hery faefatra ny mpanao gazety fa hery voalohany. Rehefa tsy mampitentsika dia manginindreo, ary rehefa mampitentsika ary mamesehatra hitabatabany anakorontanany an'ilay firenena dia tadio fa itsika no nanome azy an'izay fotoana izao, itsika no mitsinjara ny fahefana ao anatin'ny fiarahamonina. Dia izay no afatra hoe aza manaiky atao fitaovana fa mijoroa amin'ilay asa izay nosafidiana fa asa masina ilay asa fanaovan-gazety. Afaka amafisinao hoe ny afatra ho an'ny mpanara-baovao? Ho an'ny mpanara-baovao dia hoe ny zavatra teneninay mpanao gazety amin'ny vanim-potoana misy antsika amin'izao fotoana izao dia lanjalanjao, ary ny lalana fahana mandanjalanja dia hoe meno feo maro ianareo dia mifampiresah ihany koa aminay mpanao gazety. Izay mpanao gazety dia olona afaka miresaka, fa raha miresaka aminay mpanao gazety mety misy ihany mantsy izay sensibilité any mpanao gazety izay ka raha vao kianinao dia hitabataba izy, fa raha tsy mahay miresaka izay mpanao gazety dia anjaranareo olom-pirenena mba miresaka aminay manontany ampahatsorana dia mino fa tsy adala ny mpanao gazety ka tsy resaka na amin'ny fanazavana ihany koa. Tokony filaminana ny lalatokana iroson'ny firenena, koa laviry ny fifandrangitana sy ny fifanaratsiana. Andao hifampiaina, hifanohana, hifampatoky satria izany no andresena ny korotana. Ajanoana ho fandrekirekena, atsaharo ny fiantsiana, ndeha hifampiresaka. Voajanahary ny tsy fitovikevitra ary izany no ahafahana mandroso. Ny hevitra no miady fa tsy ny olona, ny ady hevitra no ahitana vahaolana. Alaviro ny tsao, amarino ny zavatra renao. Ary ao ny vaovaovao marina ao an-tranokala, alerte PEV Madagasikara. Mitetika asa PEV Madagasikara dia toanan'ny ICSP sy vondrona Europeanina. Mpiara-miasa, Ekesa Madagasikara, Coalition des radios, KMF Cnoé, Liberty 32, AU Projet. Tonga sahady amin'ny fiafaran'izao fandaharan'izao isika ny anjara andraikitry ny asa fanaovan-gazety eo amin'ny fanamafisan'orina fandriampahalemana sy ny filaminana mandritra ny vanim-potoana ny fifidianana ny loha hevitra amin'ny velabelarina teto. Fankasitrahana no atolotra an'Andriamatoa Miarasy Lofartsonina, sekretera jeneraly ny olavitry ny mpanao gazety na ny ordre des journalistes sy Andriamatoa Roferakotomaharo, mpanao gazety sy mpampiofana. Nicolas Raoularseny teto amin'ny fanolorana, Cédric Rasoazanakolona teo amin'ny lafiny teknika ary ny radio mpiara-miasa amin'ny coalition des radios napita amin'ny feo. Mankasitraka anao piaino, veloma tompoko. Farimbona fandarana mivokariny ireo radio mivoiny fandriampahalemana eto Madagasikara na coalition des radios pour la consolidation de la paix à Madagascar. Farimbona. Mitetika asa PEV Madagasikara dia toanan'ny ICSP sy vondrona Europeanina. Mpiara-miasa, Ekesa Madagasikara, Coalition des radios, KMF Cnoé, Liberty 32, AU Projet.